fanapi n'Andriamanitra. Nisy teny teo napetraky ny tompoteny bavam-panompony a, ny isan'andro a dia fanomananao an'le anankiray iavian' Jesosy. Dikan'izay androantsika manomana, vita indray ny androany a, rapitsy indray manomana toy ny ino ny farany. Raha vao tsy manana an'izany toe-tsaina izany tsika dia sanatria ho zato andro mpijoroana fa ho anankiray pahalavona, satria mety eritreritsika hoe aleo mba misofla kely fa izaka hoe dia hivavaka foana ve eny amin'le tsy mivavaka mihitsy a, tonga miaraka amin'ny rambony sy ny folony sy ny tsy angadiny anazy moa fa inona le forsa 3 trident reny no entiny devoly a, zarany ary ianao tsy mivavaka ohatrany hoe niandra an'izay fotsiny izy kendrotoana fiantsoana an'izay a, ka zasy ianao tsy mahazo manao an'izay. Rehefa une fois tsika ny safidy hoe hivavaka dia mivavaka isan'andro a, mivavaka foana amin'ny fotoana mitady atsapitsika ohatra mitady tsy hivavaka dia eo mihitsy ny tokony hivavaka ianao. Amen. Avafontananao dia tenenao amin'Andriamanitra hoe Tompo, mitenena amiko a, ataovy mandreny feo anao manokana, ataovy voakasiky ny fahamarinan'ny teninao indray mifoko a, zavatra angatahako iray amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy hiala maina tonga eto amin'ny fanatrehanao, fa vao manomboka amin'ny fotoana dia tahaka ny voalazan'i Jakoba hoe efa eto Andriamanitra, ary mba tsy teny tahaka an'i Jakoba izay hoe fa zany tsy nahalala, fa izay tsiraray avy tokony hisokatra ny ao anatiny hoe fa izahay mahalala, fa eto ianao ho anay, eto ianao hijery anay, ary eto ianao hikarakara anay. Lay teny izay votsara omenao Tompo dia hitsimoka sy haniry, satria sokafanay amin'ny fonay ho tonga tany lonaka ho mora anyreniny teny, dia misaotra anao zay. Misaotra fa isaky ny mamangy ianao dia misy zavatra miova, misy zavatra mitranga, misy zavatra miseho. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy a Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy a, mahazo toerana vetivety. Efa mandeha ny direkta tompoko, soatra tompoko. Avy hatransika dia hijery eo amin'ny Jaona toko fa 2:20 a, lohevitra nomeny tompontsika androany. Rehefa amina fotoana anankiray a, dia ilaina ny manao karazana bilan fomba fiteny azy amin'ny teny frantsay a, zany hoe raha amin'ny teny gasy izy dia hoe lanjainao, sandainao, refesinao, jerevanao akaiky avokoa ny zavatra rehetra makasika ana zavatra anankiray. Maka fanoharana hoe rehefa handeha lavitra ny fiara dia tsy dia tsara hoe fiara tsy voajery no entinao, satria raha misy zavatra tsy mety dia eny an-dalana ianao ny amahany iny, raha tokony ho azonao vahana alohan'ny depart. Rehefa alohan'ny aingana ianao zany ka handeha lavitra dia somary arahana maso daholo hoe aiza daholo no fandehan'ny momba fiara, mety ho pneu, mety ho motera, mety ho tsy haiko inona daholo, fa misy kipitsony kely be dia be zay ohatra ny mandany fotoana mijery azy, fa mba tonga anao tsy ho lany fotoana avy eo a rehefa miainga sy mandeha. Ty taona ty a dia anisan'ny taona tsara indrindra tian'Andriamanitra hiarahana aminao. Rehefa hiaraka aminy anefa dia tsy hoe miarakaraka aminy fotsiny, fa misy karazam-pitandremana tsy maintsy tsingolika mihitsy ianao mitsipona an'le izy mba ho azo antoka fa rehefa mandeha ianao a dia ho todi-soa any amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana anao. Vakitsika le teny amin'ny anaran'i Jesosy a, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay, mino izany va ianao. Anio manokansika dia jery loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe mino izany va ianao. Anao skaneran'ny finoana Andriamanitra androany. Ny olona rehefa atao skanera dia hita daholo ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mety rehetra, tsy le hita maso fa le tsy hita maso eo amin'ny vatana raha ataontsika hoe makany amin'ny toeram-pitsaboana. Tahaka izany ankoa no omeny tompo antsika androany a, iskanina ny finoanao ny tompo. Raha amin'ny ordinatera zany a dia ho hita eto androany maraina ny virus rehetra niditra dia ho vonoina le virus, satria manimba ny fandrosoanao ny fisian'le virus iny a, manelingelina ny tokony hiodinina n'le machine araka ny tokony ho izy. Luka 2:20 zao ny voalazan'i Jesosy
kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambony tany va izy. Ho fitohizan'ilay teny mpanahery napetraka andriambana teny ambava mpanompony teo dia ny hoe ny andro isan'andro dia tokony hanomananao an'ilay andro anankiray hiaviany Jesosy. Tena akaikinao ny isan'andronao hoe a dia fanomanana tsara hoe a le anankiray hoe hiaviany Jesosy. Le andro anankiray hiaviany Jesosy dia andro anankiray ijerevan'Andriamanitra ny finoanao. Tsy hainao mino ambara-patonga amin'ny fotoana farany tsy ninonao tampoka, tsy victoire zay, fa hainao mino hatramin'ny fotoana hiaviany Jesosy ary rehefa tonga Jesosy dia mbola mino ianao. Taodraotra maheno tsara tsika. Zay le ilana an'ity fotoana marain'ity nanomezan'Andriamanitra an'izao fotoana izao fa amin'ny alalan'ny teny dia samy andinika tsika hoe mbola ao tsara ve zany finoko zany. Sa efa mila fanasitranana na mila ny fananganan'Andriamanitra na mila tandremaka fotriny za mieritreritra hoe tonga mivavaka ho ny samaraina fa le finoana efa manomboka efa tsy mandeha amin'izay loaniny dia matoa pahitan'Andriamanitra dia azo atsangana, azo arenina, azo amboarina satria rehefa hiatrika ny tompontsika ka ho avy ny zanak'olona dia te ahita finoana ao anatinao izy. Eto tsy milaza izy te ahita asa tsara fa finoana. Alleluia. Tsy asa vita nefa mety tsy mihintsika fa tena hoe finoana an'Andriamanitra. Point voalohany hamantarana fa ao anatinao ny finoana. Tonga dia efa homany tsara amin'izay zany hoe ao sa tsy ao, ao ve sa tsy ao hoe. Ianary tsara zay fa ataontsika isaky ny rodorotom-pitoriana izay hika izay. Hébreu 1:17. Hébreu 1:17. Anisan'ny hamantarana fa mbola ao tsara ny finoana ao dia ty point anankiray. Ireo rehetrareo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny araba azy dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy. Ny olo malaza ny finoana dia mahafantatra fa mpivahiny izy eto ambony tany. Zay aloha zany reglentsika aloha. Point voalohany, mbola renao ve fa mpivahiny ianao eto ambony tany. Samy saina nisy université ianao fa eto ny fanaperina sy faratapony ary eto ny anangombesy, eto ny tena eto ny fiainana pastera. Raha zay ny anatin'ny sainao sanatria dia tonga sondro amaraina fa hosotraniny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olo finoana dia mahafantatra fa mpivahiny izy. Tena akaikinao mpivahiny eto ambony tany tsika hoe ateneno zay izy. Ny olona miaina amin'ny finoana dia mametraka ny zavatra atrehany arak'izay fivahinianany zay. Mahafantatra ny olo ny finoana fa eto tany, eto ny ilana finoana, nefa le tany ilana finoana tany ho levona. Averiko, eto ambony tany ny ilana finoana ary le tany ilana n'le finoana dia tany ho levona. Zany hoe nomen'Andriamanitra ny finoana hiatrehanao tany ho levona. Ianao zany raha mampiasa finoana aza mieritreritra ny hampiasa finoana hijanona eto tany. Le fomba fiatrentsika fiainana mihitsy ny tsy tian'Andriamanitra ianao mampiasa finoana amin'ny fisaintsainana fa anangan-javatra eto ambonin'ny tany. Nefa le tany ary ho levona. Ary na ny lanitra koa ary ho levona. Fa ny teny koa Jesosy tsy mba levona mandrakizay. Ity tany ity dia tsy natao hifikirana. Ny olo ny finoana mahafantatra fa mpivahiny eto ambonin'ny tany dia tsy mifikitra amin'ny tany. Ny hamantarana fa mpino ianao zany dia mino ianao fa mivahiny fotsiny eto ny dikan'izay tsy eto ny fonao ao zay le finoana. Raha toa zany mbola rentsika hoe ohatra misy ampahany amin'ny fotsika mahita fiary nitady ho tamana eto ambony tany dia misy problème zay ny finoana. Antanio ny tenanao
mifikitra amin'ny tany ve za ty hoe ataovy an'izay azavaliana fa ao anatin'ny fonao resao Andriamanitra tsara ianao hiteny ampinoana za tsy mifikitra tsara zay ampinoana fa ny tsara lavitra ianao mitsotra hoe mbola misy apahany kely Jesosy ohatra mbola mifikitra fa apeo fa zay zany nianto ty fotoana andro maraina ity fa ohatrany hoe pneu anankiray jerevana izy pneu boribory tsara tare efa manomboka tsy misy nifontsony efa mesola zany hoe efa hitanao fa ohatry ny anary ty pneu ty ohatr'izay le fahatsapanomen'Andriamanitra maraina hoe raha vao mitady saintsaina ianao ametraka fo amin'ity tany ty sy ny zavatry ny tany dia le finoana hiatrehanao ny mandrakizay tian'Andriamanitra ho hita nefa manomboka mesola alleloia raha pneu ny resahana fa raha olona tsy maninona ataovy amen aloha ny tany fivahiny fa maninona Andriamanitra miteny fa mpivahiny ianao raha ianao zao monina amina tanàna anankiray ka mandeha mamangy olona any amin'ny tanàna anankiray hafa dia mivahiny any amin'izay toeran'izay dia mazava be fa mankafy sy misitraka ianao zay misy any fa tsy misaina ianao ny hijanona any le ianao misaina ny hijanona eto mihitsiny a nefa endriky ny farariany le finoana satria ny olon'ny finoana rehefa miatrika reo olon'ny finoana reo nandresy ny surmonter zavatra be deaibe ny zavatra be deaibe ny tataraina avy amin'izay fiarahan'Andriamanitra taminy ary nafinatra le vavolombelona fa nisan'ny secret na tonga an'zareo tafajoro tamin'le finoana satria tsy niraharahan'ity tanty izy alleloia tsy midika zany hoe rehefa tsy miraharan'ity tanty dia tsy hoe tsy miraharan'ny fiainana eto ambony tany tsy zay le izy natao hiatrika sy hikarakara amin'ny fiainana eto ambony tany ianao fa le fonao tsy tian'Andriamanitra hipetraka hifikitra sy iraikitra amin'ity tany ity tena akaikinao mety misy zavatra ilainao andavanandro hoe fa tsy tokony hifikitra amin'izay ianao hoe fa ampiasainao fotsiny iny hoe dia aveo tsy ampiasaina indray hoe fa tsy hoeto mandrakizay ianao hoe raha ampiasa finoantsika zany hiatrika ny journée hiatrika nyty semaine ty hiatrika ny mois d'avril hiatrika ny taona ray manontolo dia tian'Andriamanitra ho velona tsara le finoana ao anatinao fa fantatrao fa mpivahiny ianao eto ambony tany dikan'izay raha miketrika fandresena ianao dia fandresena miserana eto ambony tany fa tsy le tena eto le izy fa le any amin'ny mandrakizay le tena izy le ao anatin'ny fonao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho fehezinao mba ho baikonao ny ao anatinao fa tsy natao hijanona eto ambony tany ianao natao ho karakaraina eto ambony tany tsy laviny zany fa karakaraina ho amin'le vetivety sy miserina fa le tena izy le mandrakizay antony nidinan' Jesosy hamonjy ianao dikan'izay misy problème ve atrehanao afaka vahanam-pinoana zany rehefa fantatrao fa tsy eo fanamperana fa le mandrakizay ny tena izy tena akaikinao vahanam-pinoana le misy androany hoe fansainao efa ny amin'ny mandrakizay hoe avereny dia am'izay masaka tsara teneny vahanam-pinoana le androany hoe fa tsy eo fanamperana hoe fa any amin'ny mandrakizay ny saina hoe tsy magnentehaka ao an'Andriamanitra zany hoe isaky ny mamaolana ianao na miatrikady na tianao ahomby ny zavatra ataonao ampinoana ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia tokony ho tonga saina aingana ianao hoe zavatra eto ambony tany vetivety ty ampiasako finoana ty fa ny tena objectif any anatiko mandrakizay karaha ty resaka ty ny animba mandrakizay ako dia mandray fanapa-kevitra entitra ianao mifanaraka amin'le teny imasoanao fa tsy le andalovana vetivety atao hoe fivahinianana ataontsika hoe manao vacances ianao zany amin'aran'i Jesosy nisy étude ny teny aloha hoe ny tsara hony tsy manao vacances lava be fa manao vacances kely be dia be satria mivatanao mihitsy tsy mety le hoe miala sasatra lava be zay mahatonga ny andro enina iasana dia andro anankiray vacances mihaino vetsika efa nitarina ne amin'izao ne nataon'Andriamanitra ne lahady ka hatramin'ny zoma miasa dia sabotsy no mitsahatra fa ny amin'izao ane latsinainy ka hatramin'ny zoma dia nampiana lahady ny mitsahatra
fa mbola menomenina ihany ny olona dia asa latsina vao maraina ary falifaly be rehefa tapitra ny zoma hariva. Nefa tokony ho fifaliana zany hoe tia ny antom-pisiko ety ny ilan'Andriamanitra raha vao tsy eto tsy mahazo aina. Avereny hoe mpivahiny aho hoe ity tany ity dia tsy natao hifikirana, tsy natao hitoerana maharitra, tsy azo ametrahana fo. Zao tontolo zao no fiantso azy. Zavatry ny tany ihany koa no ambadika izay. Zavatry ny tany afaka ny hoazonao ampinoana fa tsy tokony hifikirana fonao sy tena hoe lasa be ihany ny sainao, satria fantatrao fa le zavatry ny tany levona miaraka amin'ny tany ary tsy hiampita miaraka aminao any mandrakizay. Ny olona ao anatin'ny finoana dia mahafantatra fa mandalo izy eto tany. Averiko le teo, raha ianao zany mankany amina tanàna anankiray manao vakansy, dia ianao le sondriana tsara aminao vakansy iny miantsona aty an-tanàna hoe mila mody aingana ianao. Fa misy problème aty. Dia inona priorité anao? Avitaiko aloha vakansy. Anka. An'ilay vakansy ianao mpivahina ianao tsy an'ilay tena izy, fa le tena fiainanao any an-trano. Dikan'izay ajahanao le fivahinana anao fa lasa ianao miverina any an-trano. Satria fantatrao fa ohatry ny miala sasatra kely fotsiny le mivahiny fa ny tena fiainanao any an-tokantranonao. Ohatr'izay mihitsy le izy, ohatry ny hoe miserana vetivety fotsiny zao programme zao no tena marina. Zay ne mahatonga izy vetivety. Teo anatin'le vetivety milome antsika ny fifantohana amin'izay mba nanirahan'Andriamanitra antsika eto ambony tany. Fa tsy eto le izy. Tena kaikinao zay rehetra ho ataonao eto hoe dia fataro hoe fa tsy eto le tena izy hoe. Avereny farany zay tsy eto hoe le tena izy hoe. Hitanareo zao le fomba fiatrentsika fiainana mihitsy ny tian'Andriamanitra hiverina ao amin'le sain'Andriamanitra misaina mandrakizay. Dia zao ho an'ny olona misaina mandrakizay mifandresena isan'andro eo amin'ny andavanandrom-piainana. Ianao zany resako zany amin'ny ara-maheran'i Jesosy. Mahatonga izy ohatry ny tsy mivoaka zany ao loatra ny fonao fa tsy any amin'ilay mandrakizay. Dia lasa fanamperanao anao le fandresena eto ambony tany, le nitenenina fa mpivahiny. Dia zay mahatonga le vao mitranga le fandresena dia iny fa tsy hita intsony satria azo izay ny ilaina. Nefa tsy iny le tena izy fa le mandrakizay le tena izy. Fa eny etsefatsefaneny miatrika ady ianao ampandresena amin'izany fa tsy olona an'izany. Eny etsefatsefaneny ohatra misy lalana mitohana sokafan'Andriamanitra zany lalana zany maran'i Jesosy tsy mba hainao mainina. Eny etsefatsefaneny ohatra misy zavatra ohatra manahirana ohatra mampiadiady saina kely van'Andriamanitra satria eny etsefatsefaneny le izy fa tsy tena iny le izy. Le tena izy le mandrakizay ahatonga anao hitandrina. Raha vao tsy conscient mandrakizay ny olona dia manaonao foana. Lasa mangalatra izy satria tsy misaina izy fa mpangalatra tsy makany amin'ny mandrakizay. Fa raha fantatrao fa mpangalatra tsy makany tsy hangalatra zany ianao. Fa matoa ianao mbola mangalatra dia tsy mino izay nitenen'i Jesosy hoe mpangalatra tsy makany. Efa zatra ny olona hoe rehefa tonga ny vavahady dia anipazana fotsiny le anjely. Rehefa le anjely ohatr'izao fotsiny io inona tsipinao iny? Tsisy valeur any an-danitra zay heverinao fa be valeur ety. Ny valeur amin'Andriamanitra ny fonao, ny fijoroanao sy ny toetranao. Avereno, ny olona ny finoana hoe dia mahafantatra fa mpivahiny izy. Ny fampiononana ho an'ny olona ny finoana tsy hoe misy tsara lavitra rehefa avy eo. Fa ny tena fampiononana ho an'ny olona ny finoana ny tsara indrindra any mandrakizay. Ohatra possible tsy hitan'izany New York zay ianao mandrapahafatinao azo atao problème. Za zao nametraka an'izay problème zay taloha efa novahin'ny tompo aho. Satria tsy ahita New York ary ianao ahitany lanitra. New York mety ho tsara fa ny lanitra ny tsara indrindra. Dikan'izay mety tsy ahita an'iny ianao fa raha miomana tsara ianao le tsara indrindra anatin'onao zay mbola tsy hitanao miandry ianao any. Aza misantsy anakory hoe marary zany tsy ho any an-dafy. Ok ianao ohatrany marara tsy ho any an-danitra. Nefa zao vao tsy misaina an'izay ianao dia lasa andray. Ndaso le vedety kopy ve ianao? Azonao ve le izy? Le ianao ohatrany miraikitra amin'iny ny fonao dia tsy ataon'Andriamanitra le izy. Dia raha vao tsy ataonao amin'iny indray fonao dia atao indray le izy. Dia tandremo sa dia inaina ary izy ty ho atao mifokotra ho atao tsy atao ho ataon'le le izy. Fa le fonao tsy tiany any lasa any ny fonao fa tsy lasa any aminy sy le mandrakizay programme. Misy karazana sakafo mbola tsy nandramako tsy problème zany fa ny tsara indrindra miandry anao amin'ny mandrakizay. Hitanao le fampiononana tonga anao tsy ampitafiainana sy tsy ampahorotena amin'izay tsy hitanao eto Madagasikara fa maninona ianao nataony eto.
sendra varina avy Andriamanitra nanendry anao teto. Teo mpanaovana Facebook fa izy niteraka ianao. Teo izy niteraka iny aloha dia efa lasa iny zany. Kajin'Andriamanitra na tonga anao eto. Aza misaina eo fa maninona nataony teo amin'ny tany eto. Tany feno fampahoriana. Eo amin'ny toerana misy fampahoriana, misy fo afaka hiandrandra'Andriamanitra amonjy amin'ny fampahoriana. Ny toerany réveil tsy any amin'ny confort. Hoe mandeha tsara zavatra dia foazy zay, foazina amin'inona que neuf mety tsara ariko. Misy olona zao tonga zany hoe aza miteny zany pasteur aty aminay zany tsisy réveil raha ny toerana tena isy réveil any amin'le tsisy vola any amin'le any satria eo le fony tena hitodika amin'Andriamanitra. Tsy haiko aloha fa zay finoko zay. Fa tsy hoe mety tsara zavatra rehetra dia tompo ampidino ny réveil ko ianao ary na mifonao ary réveil amin'inona. Zay ao anatin'ny ohatran'ny circonstance be dia be mifamaofao eto amin'ny tanàna io ataovy mahita ny mason'Andriamanitra ny ao anatiny hoe eo mihitsy ny terrain favorable hisehoan'Andriamanitra hitondra fifoazam-panahy amin'izao sy izao. Asiteka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ny fampiononana ho an'ny olon'ny finoana tsy hoe misy tsara lavitra rehefa avy eo. Satria mety tsy tranga ilay tsara lavitra fa tonga tampoka ny tompo. Fa ny tsara indrindra ao amin'ny mandrakizay. Vao misokatra io lanitra io tonga dia izay no mitsenanao eo mitompo sy ilay tsara indrindra amin'ny eritreretinao. Tsy midika zany hoe tsy hiroso amin'ny tsara lavitra. Misy ny tsara lavitra fa tsy hametrahana amin'ny fo amin'izay mety hoe etaetanao momba ny fiainanao. Ary mino fa amin'ity taona ity hampandroso ny fiainanao any amin'izay tsaratsara kokoa Andriamanitra. Mila mino an'izany tsika fa tsy mametraka ny fotsika amin'izany hoe ino ny lasa topoitsika hoe ty taona ity tsara lavitra, ty taona ity tsara lavitra. Tsisy anaran'i Jesosy tsony ty taona ity tsara lavitra. Tsisy hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsony ty taona ity tsara lavitra. Adino ny teny fikasana fa lasa te hanery ianao amina optimisme fotsiny. Tsy optimisme na resantsika eto fa éternité. Matthieu 7:20 ny amboôly manandavaka ny voromanidina manana fialofana ho Jesosy ny zanak'olona tsy mba manana azy hipetrahany lohany azy. Ny olona mpivahiny dia tsy tompony ninninina eto ambony tany. Ninninina heverinao fahanao dia androany mba ampafantarinao fa tsy anao io fa an'Andriamanitra. Nalaiko tany amin'ny mamany le vadiko sady tsy amin'ny mamany iny tsy anao fa an'Andriamanitra. Misy miaino ve? Ninninina misy zapatena sotra an'Andriamanitra fa men'Andriamanitra taranaka tsy anao io fa an'Andriamanitra. Men'Andriamanitra trano tsy anao io trano io fa an'Andriamanitra. Raha hitanareo amin'izay misy continuité ilay izy. Ny olon'ny finoana mahafantatra fa mpivahiny tsy mifikitra amin'ny tany amin'ny fahafantarana fa tsy misy amin'ny anarany le fananana. Kizy ary mpivahiniko ny anjaranao ne tsy eto hoe fary. Raha afaka amin'io ianao dia anomboka tsy ho taitra ianao rehefa misy olona tonga avany ka miteny reto ny zavatra ananako. Dia tsy manaitrana satria fantatra hoe tsy anazy akory ireny. Misy karazana fahavoazana manjoan'ny olona. Mahazo aina rehefa manana ary mahazo aina mihoatra rehefa fantatrao fa izy ny manana. Aza hoe Kristy dia ho azonao tonga dia aza taitra fa ho azonao tsara ty teny ty. Nahazo fiara vaovao ianao dia zareo tsara fa tsy vitanao zany mametraka nino amin'ny garage. Mamaika ianao hitondra nino mivoaka. Ary raha sendra amin'ny alina dia tsy mety fa mila hoentina maraina le izy satria tsisy mahita. Mety tsy ho azo amin'ny vehivavy izay. Ho an'ny lehilahy mahazo izay fa tia ny fanoharana ho anao ranabavy. Nahazo kiraro vaovao ianao. Tsy andeha hoentinao matory iny fa hoentinao mivoaka ny trano iny satria iny mba mahatsara mampahazo aina anao rehefa mivoaka ny trano ianao. Tena kikinao tsy anao iny hoe Andriamanitra ny nanome an'iny hoe mba ho ampiasainao vetivety hoe satria hita ny fahilainao ilay izy hoe. Jaona 14:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handrainareo any amiko izay hitoerako no hitoeranareo koa. Hozy izy Jesosy tsy eto tsika fa any amin'izay hitoerako dia miomantsika hoana. Tsy midika zany hoe hibridana ianao mba raha-pahatonga amin'ny fiheviana ho ampitafiana ianao fa tsy hoe fanaperana ho anao
le fitafiana eto ambony tany ary ampahory anao le fitafiana tsy anananao. Ny fitafiana tsara indrindra le omen'Andriamanitra anao rehefa miditra ny lanitra ianao, ary ny tena marina ary hitafio Kristy, Jesosy Kristy fitafiana tsara indrindra, tafianao sahady tsy tamaso dia ny ety ambony tany. Timoty voalohany toko 4:7 aminaran'i Jesosy. Fa tsy nitondra ninninona ao amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala. Job 1:21. Nitanjaka no nivoaka avy tany an-kibon'ny neny ary mitanjaka no iverenako any. Jehovah nanome ary Jehovah nanaisitra, isaorana neny anaran'i Jehovah. Ny mpivahiny dia tsy mahatondra ninninona. Le teo ny mpivahiny tsy tompony ninninona ary ny mpivahiny tsy mahatondra ninninona. Tena akaikinao na inona voangonao e. Tsisy afaka hoentinao zany. Aza zay ny mampanota anao eo e. Hitanao ve le délivrance omen'Andriamanitra ambadika le vérité? Le te anangona hoentinao aiza. Hoentinao aiza le zavatra angoninao sy le mampanota anao, mahatonga anao mialina fa mbola tsy anananao le izy, nefa le Andriamanitra nanome an'le anankiray afaka hanome ny rehetra. Dia raha vao tsy voaray le révélation dia lasa manaonao foantsika ara-piatream-piainana. Tena akaikinao tsy afaka mitondra ninninona e. Avy ireny tsy afaka mitondra ninninona hoe nasolonify ara-mijanona hoe tsy haiko raha zareo ve zany. Zany hoe mampioman'Andriamanitra fa le fivahinianana tokony isehonao mahatoky hanome voninahitra an'Andriamanitra fa nomeny tombony ianao mba ho velona eto ambony tany ho an'izy. Reo marikeo amin'izay sady tsy ho anao, tsy ho an'ity tany ity fa ho an'Andriamanitra irery ihany. Mijoroa tsara ianao. Zay le sikanena ny finoanao mba hiverina tsara amin'olo fa mitady efa finoana godraka. Lasa finoana mitady ho ampiasaina eto ambony tany, azo fiara aminaran'i Jesosy. Amen zany fa io fiara io rehefa simba dia mila amboarina. Ary matoa ny tananao dia mety eny tanany hafa iny tany voalohany. Ale izy pasteur tena tonga sorti usine ay. Tany amin'ny usine le io vao ianao ary nisy mpiasa ny usine efa nitondra an'io tao amin'ny tokotany zareo vao nentinao. Tsy hainao zany nitondra ny voalohany. Ary ao aoriananao miomana fa mety tsy hainao olo-kafa indray. Aza metrahana fony fiarako. Tsy hanao zany io. Tsy hanao io. Misy tompony io. Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra. Point faharoa, ny tian'Andriamanitra ho antony finoanao dia zava-panahy. Tsy mampanina mety mangataka fiara ianao fa tokony ho misy zava-panahy ao ambadika le fiara. Ary aza fetsifetsy amin'Andriamanitra fa hitanao rehefa tsy tena zay nisy ny ao an-tsainao. Tsy Andriamanitra me fahendrena ohatran'ny Solomona. Izy Andriamanitra izy ampianao mazy eo. Zany dalainao eo hitako zay volana ilainao ko Solomona tena tsy nisaina volana e. Andriamanitra zany tsy azonao fitana hoe araka ny tenona tsy nangataka an'izany izy. Izy Andriamanitra hoe enao tsy mangataka fa te ahazo bidro zao fona io zao tsy andronao mihitsy ny ahazo vola. Fa Solomona tena tsy nisaina vola mihitsy izy. Dia satria izy tsy nisaina vola, zay le taniko anao teo, raha vao tsy saintsainao io dia omeny anao. Aza saintsaina. Satria tena aza saintsaina dia omeny manjary miova le fampianarana. Fa manoranao fotsiny hoe Andriamanitra tsy te hitanao ho voafatotry ny zavatra irianao. Rehefa tena tsy ao an-tsainao intsony io fa efa nangatahanao ho avy amin'izay. Satria fantatr'Andriamanitra fa rehefa tsy ao an-tsainao intsony dia tsy hampanota anao. Le raison mihitsy ny tian'Andriamanitra ho hitanao ny ao am-pony. Tsy hoe tsy tia nomeny fa tsy tiany ianao hanota fa tsy mahazaka an'le zavatra nomeny. Ataovy mahazaka tsara aloha. Amen. Avy ireny hoe mahazaka tsara hoe ny etika. Amen zany e. Petera voalohany toko voalohany 7 aminaran'i Jesosy. Mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Famonjem-panahy ny finalité ny fampiasana finoana rehetra. Zay rehetra atao ampinoana dia tokony hisy famonjem-panahy. Zay na tonga andro Paoly hita be hoe ampinoana ny nanekeny ho ampidirina tao am-ponja rehefa avy nitory filazantsara. Niditra ampinoana tao am-ponja. Satria fantany fa raha zay ny fitarian'Andriamanitra misy olona vonjena indray zany ao am-ponja. Hitanao ve le zavatra mampahery? Ny fahafantarinao fa misy programan'Andriamanitra ao ambadiky ny fitondrana ianao. Ary programa tsara le izy. Programa tsara tsy ho anao rery fa programa amonjena olona zay miaona aminao sy zay mifanena aminao. Misy zavatra satra lovanao ve? Raisy ny antony finoana, misy olona vonjena ao anatin'io. Teneno akaikinao, teneno izy. Io amin'io lalovanao io e. Raha piasa finoantsika hoe dia fantaro hoe
fa misy olo novonjenao hoe voasikanina ve voasikanina ve natony fonao fa roatra ozy mangataka Andriamanitra ty zava-tenga tahako ampinono zay leva noatra tsy izy vonjenao te ilaza aminao zany fa tsy finono iny fa etaeta be mihitsy ary ndresaka rery ianao to fa tsy mivavaka nareo tsy efa nanontany teny misy tany hoe za ty ve Jesosy tena henonao sa miteny rery teny isan'ny valiny raha vao tsy miresaka zava-panahy ianao dia misy fotoana izy aloha tsy ny fotoana rehetra kosa dia kiveo ianao fa misy fotoana lasa ohatran'ny hoe miteny rery satria lasa tsy miresaka an'ilay zavatra tokony ho resahana satria ny mamaiky an'Andriamanitra enao voavonjy amin'izay angatanao tena nakaikinao enao tsy very hoe ary manodidina voavonjy hoe ninona angatanao zany ka hitan'Andriamanitra fa mahavery anao ny antony finoana famonjena fanahy to dia sakanan'Andriamanitra tsy omeny anao satria ny important aminy tsy enao fa ny amonjena anao any amin'ny mandrakizay omeo zany le fijoroana sy le toky hoe za Andriamanitra raha omenao an'io tsy vadika aminao dia le izy tsy tenenina fa hijoroana ary tena seho amin'Andriamanitra hoe iny tokoa fa tonga le izy mainka ianao mamonjy sekoly mainka ianao miainy toroteny mainka ianao mandroso mainka ianao mitandrina mainka ianao mijoro tsy taitry Paoly ahiditra fonjinareo dia rainany to voany to dia nihira fiterana zareo satria fantany izy olo lovonjena satria zay mandeha ampinoana ozy izy Paoly inona zavatra nitranga sokatra mifonja inona réaction Paoly sy Silasy voalohany tsy mivoaka zareo zany hoe tao misy olona hiditra ponja tsy misaina ny voaka fa misaina ny amonjy zay madisana le hoe dia raha ho Andriamanitra dia hozongozony ny fonja dia mivoaka ianao Paoly eny rehefa nahozongozona ny tranomaizina ka tsy mivoaka fa nivonjeny aloha le tao an-tranomaizina teneny hoe famonjena aloha tsy ny saina zay andeha hivoaka Paoly sy Silasy ary mahavariana nijereny zareo le voafonja rehetra mivady ao no fatorana teny tanana sy teny tongana dia tonga dia mipetraka ho azy leadership zay ataondreo zany no atao matory tsy mivoaka dia tsy mila mivoaka zany ny saina ny amonjy ilay mpiandro fonja Paoly hitanao zay mahatonga n'Andriamanitra mifidy olona tsy ny alavany tsy ny atsarany fa ny ao am-pony za mahita fa te hifidy anao io Andriamanitra mba hataovy tsara ny ao am-ponao amen tonga tany Roma nandeha ho an'ny Roma andeha sambo raikitra ny gidragidra natafiotra cyclone fa tsy taitry Paoly satria fantatry Paoly hoe ao anatin'ity cyclone ty misy olo lovonjena ndray zay anatin'ity sambo ty tsika vao misy zavatra mitranga dia ny atava voaka tsika zay fotsiny Andriamanitra ega ny mba tsy vaky ny sambo toy izy Andriamanitra hoe le favaka isan'ny sambo mitsy ake ny amonjeko andreo ohatry ny réaction Petery atolotra ho faty ady tsy maty ianao toy Jesosy ka raha tsy maty avery rangako misy zavatra tsara ao ambadika ny fitondran'Andriamanitra inona le zavatra tsara misy olo lovonjenao misy olo zao hitondra maraina tonga saina zay le skanena ny finoanao hoe ao ve sa tsy ao hoe dia raha ohatranao tsy misaina famonjeny dia tsy ao hoe zay valina fandroa maraina misy fanantenana afaka hovainao le izy tompo tsy misaina famonjena ake za fa misaina anahy za zao miretra hoe jobily azo fiara amin'izay zany zay oui azo fiara ianao taovy amen fiara hoentinay izy alohany tsisy mamaly fiara entina anaovana ny asan'i Jesosy maika ampivavaka anao ahatonga anao ho tonga aloha aty amin'ny sekoly rehefa misy le mpiara-manompo tarariva zomany dia afaka mitondra mpiara-manompo misy zavatra hitanareo amin'izay dia hitan'i Jesosy hoe ay ampidirinao amin'ny programa mpamonjena mety zany tsy hoe Andriamanitra tsy mankasitraka amin'ny fialanao sasatra ka vao mitenao hoe anao vakansy aleoko ianao mitsotra aloha hoe tena zay tokoa ny eo am-ponao hoe raha vao tonga amin'ny fiara vakansy aloha dia aloha fantatr'Andriamanitra tsara zay fa ndany ifony fa tsy tonga indray le fiara aloha raha vao zay ny eo am-ponao fa aloha mitsotro tena zaveko tsara aloha mitsotro zay toy izay mody hoe anao croisade nefa ny ao anatin'ny fonao zany tsy croisade mihitsy tena hitan'Andriamanitra mihitsy ny hoe misaina folona ianao
tena hoe feno olona fa le izy le mipointe ny tena tao an-tsainao folo pointy fa tsy folona ho an'i Jesosy fa te hampafantaranao fa Andriamanitra mahafantatra ny voa mahafantatra ny fo izy vao mietsika ny volomasonao dia fantany eo anatin'ny saina hoe za indray ny tadiavin'le kely ty fitahana dia zay mahatonga antsika mila miverina fahatsoram-po tena loatsorina hoe Jesosy ny atao anatin'ny foko zao raha zao nomenao fiara dia andehanao vakansy fona tompo fa zany nyreko atao anatiko fa amboary mba tsy ho zay zany fa tsy hoe mody hoe enao mahalala tena fatany tokoa reto mila miresaka amin'i Jesosy ianao raha misy ny tokony tsy hanafenanao ny fiainanao dia Jesosy tsy zavatra tokony hoe mampamenatra visy tompo masina be izy ny tokony iresahanao ny zavatra rehetra lalovanao atrehanao mitady alavo anao reny resao aminy mba afaha manampy anao izy indray no resahanao an'izany ary olona ohatra zany resaka manolana hoe za rahalahy teny eto ambavaka fa ohatran'izy vehivavy saika nahalavana izy le rahalahy za koa rahalahy dia ahoana dia ahoana ny ananganana anareo amin'ny rahalahy eo zany dia asio ranabavy mampahery eo izay indrindra ny problema raha tsy na ranabavy eoko dana resao amin'i Jesosy tompo za efa nijoro avolombelona tsy hifoka sigara ntsony reko ohatry mananona molotro vao makeny manao zao manantona le épicerie apio Jesosy fa zay efa hitanareo amin'izay zay efa nanafanao tsy tiako hiverenana ilainy ianao miteny an'izany amin'ny tompo fa tsy hoe ianao zany mitady ampiasa MD mokondoa nefa ne io tsy fanany le resantsika ianao le mifandray amin'i Jesosy mihitsiny satria maninona fantatro tsara fa mpivahiny ianao aza mivazivazy anatin'ny fivahiniananao hamaritra ny fiverenanao io tonga dia mahita ianao an'Andriamanitra miteny hoe any mandrakizay zanako nao dia vofarany fa tsy eo iareto vetivety io fakapana io fa any mandrakizay zanako mahita an'izany ianao alleloia misy problema antsika mambavaka ampiasana finoana satria Jesosy ny teny raha vao tsy asiana finoana le vavaka dia zava-poana dia zao ao anatin'le vavaka mpinoana ataovy misy antony famonjam-panahy ozy Jesosy amin'ny Jaona 3:16 toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana ty le antony finoana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay avereny hoe mino égal mba tsy ho very avereny farany mino égal mba tsy ho very pratika misy olona marary miteny le fianakaviany na mety anao misy le fianakaviany mila sitranina izy tena mila sitranina zao fa raha jamy maty izy tsy taitra ny tompo raha kitakitainao amin'izany tompo mitady ho fatana izy to Jesosy azo atsangana azo atsangana fa aza mifampananina eo izy aloha zany tsy manoatra zay tsy mamaly biraingina ohatr'izay izy fa eo am'siza fiandrianana izy mipetraka ty ianao zany mitapatapany raha vao tsy sitraninao zao ane izy dia meme fotsiny Jesosy satria ianao tsy afaka hanery azy mpanjaka ane izy arakaraka nanerenao azy ny ampianaranao fa tsy azo terena izy dany andramany firiny tsy tia hanandrana zay tsony sady dia manangana tsy hanery tsy ny avy efa hitako loatra le izy arakaraka ny nanerena tonga dia nitsoka sifle ny arbitre match efa tokony ho vita efa omenanao ny coupe adiny telo indray match efa vita nefa ny 45x2 plus 10x2 fa satria nanery arbitre ianao ny tompo io zany dia nitarin'ny tompo ny resaka tena nakekinao aza vela nitadresaka ny tompo io aza tereny izy hoe misy mandray lesona ve anatin'izao scanera amin'ny finoana andro amaraina izao misy ve rehefa misy olona marary dia za mangataka fanasitranana ndre ko marary aliziko ka mangata famonjena aloha satria ny antony finoana famonjam-panahy fa nga izy nga ho lasa raha sendra lasa izy dia efa nangataka famonjena aloha ianao ka tsy tiako lasa izy ianao tsy tia hita azy lasa fa Andriamanitra manomana azy andeha ny tsara indrindra tsy sitrana fizy any an-danitra tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra tsy mahentehaka mirefidrefitra ho an'Andriamanitra ny tsara aminao izy mitsangana sitrana salama tonga eto fanatren'Andriamanitra lasa pastera zay ny tsara ho anao fa ny tsara indrindra amin'i Jesosy alain'izao izy to dia any an-danitra
dia tonga va le pastera papahery ho antsika velona zao ny azakazaka na tanteraka ny fiatsaka zany dia mahavatra nefa isika misy famangina sy fandevenana dia miara mitoloko tonga saina eo daholo io miara tonga saina eo daholo dia vao vita le hoe tanakavanina fianaka iny fotsy fa vao milatsaka iny tanana iny dia fa samy adala be manadino mandrakizay daholo indray mba mandray salesona isaka misy parcours hitondran'Andriamanitra anao ao anatin'le ohatra miandro eo amin'ny fandevenana eo dia ohatra miandro ela be vao asitrika le raza ndana le fahasaingana ny saina eo ohatra ny daholo ny efa rany rehetra fa tsy hoe ndre hisy olona ohatr'izao ve zany rehefa lasa aza atao problème zany zany zao faux problème zany na tsisy olona ary fa lasa ny an-danitra ianao ça va be olona be mivoaka télé miaraka amin'ny discours hoe tu as été cher à notre nation tu nous manques nefa tsy lasa ny an-danitra dia hitanao am'izay le fahadalan'le zavatra ambony tany mirentirenty fotsiny fa tsy lasany fa misy azafady ny fomba teny hoe alevina ohatry ny fatinalika fa tonga tany za misy miteny za kosa sanatria alevina ohatry ny fatinalika ohatra ao fa tsy hoe ianao ane zany fa aza to dia mametraka ny tenanao ampinoana hoe ianao fa tian'Andriamanitra tairantsika hoe tsy ao amin'iny le fombafomba iny fa ianao rassure tsara fa rehefa migadona ny fotoana tokony hiatrehanao zay tsy ianao no miteny hoe velona mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy rehefa miteny tompo hoe go tsy afaka hiteny za tsy andeha za ny fikirinao iny lasako fa ianao ho lasa ho aiza any amin'izay le vahantsika eto satria ny antony finoana famonjena ny fanahy ka raha mpiasa finoana ianao fantaro fa tian'Andriamanitra ho hita avonjy anao ve ny zavatra angatahanao raha izay faharoa raha mangataka ho an'ny hafa ianao efa nangataka ny amonjen'Andriamanitra azy ve aloha ianao vao le matery azy pastera ny zavatra etiko ambavaka zao le zanako tena mampahory Andriamanitra hoe tsy manaitra zany avadika ny sujet aloha avadika Jesosy ny sujet atao ohatr'izay mihitsiny zao lasa ny amin'ny elo izy raha vao very eo tonga dia mitsangana ny tompo iza le zanako fa maninona izy tiana ohatr'izany fe ny tompo tonga dia hitsangana ho intéressé amin'ny ankonanao sy ny fianakamisa manirifa amonjenao amin'ny fianakaviana reto tanao verina foana amin'ilay fahatsara-panahy raha vao raha tsy toetra ianao tsy misaina famonjenao an'ny hafa zany to dia mpamisa misaina fanizonana dia hitanareo amin'izay amboarina le fo satria ny antony finoana tsy mifandresenao hisongadinanao amin'ilay fianakaviana tsy mino tsy izay fa ny amonjen'Andriamanitra amin'ny fianakaviana sy ny olona manodidina anao mety mbola tsy voavonjy tena akaikinao any amin'le vavaka hoe raha vao disitsika hoe raha vao disy fangataka hoe dia misy zavatra tsy azontsika hoe mila manampaharetantsika ho amin'ny fiovany manodidina antsika fa raha vao tsy manampaharetana isika dia tsy mety le prosesana vavaka ho an'ny hafa misy mpiara-miasa manahirina avy eo ao am-piasana aza mangataka hoe Andriamanitra vangu ny fony chef de service mba azo affectation disciplinaire any bekily sida io mpiara-miasa io dia mba saintsena hoe ianao mangataka an'izay dia misy olona koa ny ambadika any mangataka ho anao fa ianao indray affectation disciplinaire any bekiloty zay dia mba ahoana mifonao hoe misy olona mangataka mba hiala eo ianao dia ahoana attitude anao faly ve ianao raha malahelo ianao malahelo koa iny olona io nananaovanao an'izay ary aza mamafy an'izay fa tsy mamafy rivotra mitsinja tadio mafimafy kokoa raha ianao zany mangataka affectation disciplinaire any amin'ny toerana dezaka dia ny angatahan'ny olona ho anao affectation disciplinaire eny ampovoan-drano zay ngamba mazava tsara zay eny ampovoan-dranomasina hafa le any amin'ireny centre pastery any amin'ny offshore tsy any amin'ireny fa tonga dia tanareo raha vao ratsy toetra ianao dia tsy afaka miara-miasa aminao Andriamanitra tena akikinao tsy mety tsony le ratsy toetra hoe na le ratsy toetra kely hoe na le ratsy toetra be hoe fa izy daholo zany hoe fa aoka isika hoe ho tsara toetra foana hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra ny antony finoana dia famonjena
amarana koa azy rehefa miatrika an'Andriamanitra ianao dia mila mahay mametraka an'Andriamanitra eo amin'ilay tena tiany hipetrahany ho anao. Exodosy 15:26 sokafantsika ny Exodosy 15:20 ny anaran'ny Tompo. Raha azoto hiaino ny feo an Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao izay manintsy eo imasony sy hiaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, tsisy ataoko aminao reny aretina rehetra reny izay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa zany Jehovah izay mahasitrana anao. Misy zavatra anankiroa eto. Jehovah Rafa, zay ilay anaran'Andriamanitra nysehoany teto, izay marihana fa efa ao amin'i Jesosy, efa haintsika izay lesona izay. Ny anaran'Andriamanitra rehetra dia vonona ao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena kaikinao izay fantatro momba an'Andriamanitra rehetra hoe dia mamaly ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe. Dia zao zany exemple ty fa azo dia raisina hoe tsy hoe inona fa miteny zao zany hoe ohatra hoe mihira zany ianao hoe Jehovah Rafa, dia nihiranao nefa mety anaran'ny Andriamanitra fito fotsiny voatoninao. Dia misy hira anankiray ty hoe Jesosy Jesosy, tonga dia anaran'Andriamanitra rehetra ao daholo. Tasy hitady exemple hafa voatrony tsy tena azonao tsara. Tonga avany ianao mitondra radio cassette. Promo zany daholo tsika reto mijery tsara fa tsisy fantatrao zany radio cassette zany. Le tonga dia le aleloia anankiray. Dia avy eo telefônina le mbola matatra an'izany daholo aza jerijeriana teo fa tsy hoe fantatra be za niaraka teo ihany tsika fantatrao zany. Le ahodikodiny reny tazonao amin'ny tanany ilany dia radio cassette amin'ity. Ao ve? Dia agenda tazomina amin'ny kofehy. Zany hoe ianao zany mbola te hifikitra amin'le zavatra taloha nampahomby anao. Le olona taty aoriana nefa telefônina kely anankiray sady misy radio cassette ato, misy agenda, misy fakatsary, misy caméra, misy ny zavatra rehetra mety. Tanareo amin'izay hoe ao amin'ny anaran'i Jesosy ny feno. Verina kely amin'ilay Rafa sady ampidiriko ny anaran'i Jesosy verina tamika amin'ilay Rafa. Ny fijoroan'Andriamanitra mahandriamanitra Rafa amaritra finoana mantsy ity zavatra ity. Zavatra anankiroa ny joroan'Andriamanitra. Raha marary ianao dia sitranina. Fa ny anankiray tehirizina ianao tsy harary. Iza ny tianao? C'est une question azo valiana azafady. Tehirizina mba tsy harary. Andriamanitra afaka mahasitrana anao amin'izay aretina manjoanao. Androany maraina afaka hitranga zany. Aza vela hilatsaka mihitsy finoanao hoe mbola tsy nitrangana ianao. Teverinao fa tsy izay Andriamanitra. Manana planina sy programa izy fa ny finoanao sy ny fanantenanao vao maraina dia apetrao foana hoe ain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Vitan'Andriamanitra manasitrana anao raha sendra marary ianao. Fa zao koa vitan'Andriamanitra miaro anao, hitahiry anao tsy ho voana retiny zany intsony. Mazava be misy ifandraisana amina toe-panahy zany ohatra fotsiny foravoravo mahasalama tsara. Raha ianao zany dans la joie foana, faly foana, dia voaro ny fonao tsy harary. Tsisy gros cœur, tsisy moyen cœur, petit cœur, tsisy an'izany. Satria ny foravoravo mahasalama tsara. Ny Tompo dia afaka manangana anao raha sendra lava ianao. Tian'ny olona io teny io raha lavo dia ianao no manangana amin'ny herinandro ity. Raha sendra lavo toy Andriamanitra nga efa miomana ndre. Tena kaikinao finono zany resantsika zany hoe le zavatra teneninao hoe zay no inonao. Dia raha mitenenao hoe raha sendra lavo hoe ataova izay mitsy izy. Dia miomana ny any anatinao any hoe isy fotoana amin'ny herinandro ity ho lavo. Le ao anatin'ny saina mihitsy tian'Andriamanitra hifanaraka amin'ilay programany. Possible ianao tsy lavo zany intsony. Satria ny problema raha voalavo eo ianao. Toy izy sa to dia azonao. Dia raha miteny frantsay, raha etsy misy notre traducteur hoe si tu es une souris. Dia gaga ny olona idirany souris amin'izany. Tsara ny teny gasy rahalahy. Vitan'i Jesosy mitahiry ianao tsy ho lavo raha ao am-ponao zany ka tianao zany.
dia mety hiterena hoe natonga nalava zany tsy nitehiriziny tsy zay ka natonga anao lava ianao mihitsy tsy mitandrina nefa ianao afaka. Matthieu 7:1-3 naran'i Jesosy io Petery tompo lava ao anaty rano fa vonjeo. Nanintsitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy nandray azy ka anao tamin'ny hoe rikely finoana nahoana ny anahany ianao. Ny sauveny Jesosy any tsy sauveny? Sauveny. Fa talohan'io ho Jesosy manatona dia vao niteny an'izay Jesosy dia nandeha teny ambony rano tsy lavo Petera. Ary raha mibanjana an' Jesosy hatramin'ny farany Petera dia tsy lavo mihitsy. Mahatonga anao lavo indraindray tsy mijery an' Jesosy. Ohatra hoe mahalavo anao lainga ohatra dia alohan'ny mandainga da nijereo Jesosy. Jereo Jesosy. Dia zay ilay niteneniko iny hoe miaraha aminy tompo afaka mandainga kely ve ahy eto zao? Dia iny valiny. Fa raha mamaly izy hoe eny miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy izy zany. Diserneo matsotra zany. Zay hoe mahatonga le mitandrina be hoe naheno an' Jesosy ia tsara ianao maheno azy fa diserneo kely azafady tompo. Manjary ty karazana fahadalana ty tompo niteny tamiko hoe zaho mahazo mandeha ny olona rehetra tsy mahazo mandeha fa za rehetra dia anao rery zany vereny amin'ny elo raha vao tsy mitandrina. Saina be mihitsy izy sa tsy izy le henoko iny zany zay mihitsy ny le anty fotoana ty mba ho fantatra hoe izy sa tsy izy iny fa tsy hoe miteny izy zany Jesosy tonga roay aloha dia enoy tsara ny zavatra teneniny fa tsy hoe za no tomponao dia tonga dia eny tompo alay vao mivadin'olona dia tonga dia diko ianao dia eny tompo satria efa miandrikendry toana fotsy efa ohatra ny Abrahama vao niteny fotsiny Sara hoe zany eritreritra Abrahama hoe so tokony hiara atory amin'ny aka dry ala saizy Abrahama to efa teny ambony fandriny Abrahama. I Abrahama koa efa nitongotra ilany efa tany. Tsy haiko raha azonareo ve zany e? Non, ianao nanaovako vato fa tsy io. Jehovah niteny fa tsy io nanaovana fanekena fa ianao. Zay amin'izay tanao ianao hoe mila mandray fepetra e. Fa tsy hoe ary tao aorianan'izay dia tsy dia nanao akanjo mitanjaka tsony Agara maika esorony mihitsy ny kolotiny nataoko an'izay dia azonao tsara satria te handavo anao izy fa ianao mila mijoro. Ty pastery ty koa tena maninona mazaka izy mazava e tsy aloha hoe resanao zay dia afaka mahaverina io koloty io e. Alléluia. Aloha resana dia afaka ny olona ty zay mody tsy resana fa voafatotro zay daholo ny olona rehetra. Tsisy voafatotro zany eto aminaran'i Jesosy. Tsisy voafatotro zany eto aminaran'i Jesosy. Ny tompo afaka manangana raha sendra lavo marina zany fa ny problema lasa enao mihitsy ny miomana hoe ny fijoroako amin'ny terinandro ty any amin'ny lakamisy amin'ny 3:00 any ohatry no lava na amin'ny 3 latsaka eo any anatin'ny saina le izy fa nefa manantena fa raha sendra lava eo ianao izy eo foana e fa raha sendra tonga amin'ny fotoana halavonao izy dia ahoana nefa izy afaka hijoro hitahiry ianao tsy ho lavo zany intsony. Za tena tsy manaiky mihitsy hoe pastera mila mianjera vao mahay mandeha. Za tsy manaiky an'izay satria rehefa anao cours de pilotage ianao dia mila mianjera zany ny avion anao vao mahay mitondra ianao. Tsy haiko azonareo ve zany zay ny mahatonga ilay rehefa tanora dia mila mananjakanjana kely fo mananjakanjana inona to dia eo amin'ny altara tonga dia miroso fahadalana zany. Raha manandrakandra ianao ho andraka andraman'ny olona koa ianao dia nefa tsy asoanao na ianao ary tsy ahazaka an'izay. Tena akaikinao possible Andriamanitra hitahiry ianao hoe anano zany finono zany hoe amen. Marka 7:7 olona iray mpianakaviana nisy an'ilay zanany izay narary. Jesosy mino vonjeo afaka amin'ny tsy finoko zany hoe raraka amin'ny finoana tena angataka vonjy izy hoe tompo vonjeo amin'ny tsy finoko. Fa tia fijoroana tia Jesosy atao aminao. Luc 22:32 ho Jesosy za mangataka ao anao mba tsy levona koa ro finonao tsy rehefa latsaka voatsangana fa atao mihitsy izay tsy daraboany.
tenenina akaikinao misaina anao Andriamanitra hoe amaranako azy Jaune 17:11 zareo vavaka nataony tompo ary tsy hoe tao amin'izao tontolo izao intsony fa izy retiny eo amin'izao tontolo izao ary za mankany aminao ray masinao miara-mamaky isa 2 tehirizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika Jesosy tsy niteny hoe raha eo raha sendra lavo izy fa izy ireo mantsy mora lavo dia atsangano tsy zay mivavaka nataony Jesosy fa tehirizo afaka voatahiry ianao vita ny scanner ny finoana androany tapany voalohany mpivahiny ianao teny akaikinao mpivahiny ianao hoe tandremo ny fo hoe tsy eto mandrakizay tsika hoe any amin'ny mandrakizay tsika hoe teneno izy faharoa hoe famonjem-panahy hoe tsy le zavatra ilana isan'andro aloha fa famonjem-panahy aloha hitanareo zay mahatonga an'le misy taona mikarakara zavatra ianao dia ny mpikarakarana tsy mahomby ny fikarakaranao fa le olona mandray an' Jesosy dia io masin'Andriamanitra nahomby nandrahany ianao fa ianao mahita fa tsy nahomby nataonao fa Jesosy faly be fa nandray azy le olona ianao malahelo be fa tsy mipoaka ny afera miaino ve tsika ataovy misy fifaliana ao anatinao rehefa nandray an' Jesosy koa le olona satria faly ny Andriamanitra ao le fahatelo teo marina fa manangana izy fa indrindra mitahiry izy ary za mino fa androany hitahiry ny mpivahiny manatrika eto Andriamanitra ireo mpivahiny zay misaina famonjem-panahy manasanao hitsangana avaofao ny tananao sokafo ny fonao dia isaory Andriamanitra ny amin'ny teny isaory Andriamanitra fa isan'izay nanaritra teto ianao nametraka fanontaniana tamin'ny scanner Andriamanitra vao maraina mino izany va ianao tokony isan'ny olona mintsika miala eto mahita ny ao anaty fa tsy misaina ny tany tsy mifikitra amin'ny tany tsy mametraka fo amin'ny tany fa manomana ny fotsika ho amin'ny mandrakizay satria mpivahintsika misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny teny mpananganana ny finoana misaotra ny amin'ny teny mpanairana ny amin'ny finoana misaotra fa toy ny scanner ny teninao androany mampahafantatra anay voalohany indrindra hoe aiza ho aiza ny fitoeran'ny finoanay apetraka eo am-pelantananao ny fiovan'ny ao anaty iaiky fa tena mpivahiny tsy natao onona eto ambony tany zay araka ny teninao Jesosy hoe any amin'izay hitoerako ny hitoeranareo nanondro ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra ianao tsy tokony hifikitra amin'ny tany zay na dia natao ampiasana finoana ara ny tany fa afaka hamaly le finoana rehefa tsy mifikitra amin'le tany ilana le finoana ny fonay tsaroviny zanakao zay tonga eto misy ny ady misy ny manahirana misy ny zavatra sarotra fa ho ianao mpivahinonareo anatin'le mpivahiny tsy tompo ninninina tsy atondra ninninina tena hoe tsy tianao zay hifamatotra-po amin'ny zavatra ny tany zay ho levina fa tianao zay hifamatotra-po aminao mivavaka zay ray aminaran'i Jesosy zay rehetra ho ataony ampinoana manomboka androany mba ho tonga famonjem-panahy na any am-pianarana ny am-piasana ho atokantrano eo amin'ny fiarahamonina any amin'izay rehetra andrahanao anay ny fijoroanay dia hamonjy ny hafa atonga an'ireo olona ireo hitanao sy handray anao ho mpamonjy ny fiainana manokana indrindra tompo mila miala zay eo amin'le finoana hoe raha sendra lavo ohatra mipiterina dia teny ambony rano fa ny enjera dia eo ianao manangana tena zay tokoa ny ataonao fa ny tsara lavitra noho zay afaka hitahiry anay ianao tsy ho lavo na enjera na hanoto zany ary zany no irinay zany no angatahanay misaotra ray amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta amen tiaka mafitsika ho an Jesosy mahazo toerana vetivety nao fanahintsika ho fankasitrahantsika n'Andriamanitra ny amin'ny fotoanandroany mino fa voatantsika tsiraray avy voatany tokantranao minaran'i Jesosy ataovy amen voatany asa mandraranao zay ataonao ampinoana dia hiasa Andriamanitra hamaly an'izay finoanao zay satria ho reglenao tsara ny fomba fiatrianao finoana fanaraka amin'le nitenenina ina le voalohany mpivahiny avy ireny hoe mpivahintsika hoe avy ireny mpivahintsika hoe tsy natao hijanona etontsika hoe hitanareo ohatra hoe manangana centre zao tsika dia tsika ny tsy ho amin'ny centre mandrakizay fa ilaina le centre mba ahafahantsika manao fotoana isan-kerinandro isan'andro fa mifotsika any amin'ny mandrakizay fa mampiasa finoantsika manangana le eto ambony tany mba ahafahana manao ny asany ao ve faharoa famonjem-panahy ny antony anganantsika centre famonjem-panahy na ny famonjenanao sy ny famonjena ny mponina manodidina sy olona zay ho asaintsika ho tonga any amin'izany toerana zany ary le fahatelo tsy hoe Andriamanitra misauve antsika rehefa sendra tsy manana salitsika zay ataony foana mandrakandroany
fandriamanitra hitahiry antsika eo amina toerana izay ahatonga antsika tsy hoesorina eo intsony. Misosa mihitsy ny fiteniko izany. Izany mba faniriana kosako. Halleloja. Dia ho hitanareo hiaraka hiditsika an'izany voninahitr'Andriamanitra. Ray sy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny finoan'Andriamanitra no ao anatinao. Ny finoany ny zanak'Andriamanitra no ao anatinao. Raha andeha ianao dia ho ampatsiahivin'Andriamanitra eo ivoanao, fa tsy natao hifikitra sy hitoetra eto ambony tany ianao, mpivahiny ianao. Mahita fa ny fitondra tenanao sy ny fijoroanao manomboka androany dia hijoro mifanaraka amin'ny programan'Andriamanitra, tsy mametraka fona mifikitra amin'ny zavatra ny tany, mandehana fa hosokafan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Miaino mankatoava dia hisitraka ny tsiro ny tany sy ny vokatsoa amin'ny tany ianao, satria tsy mifikitra amin'ny tany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy efa izay rehetra ho ataonao mpinoana manomboka androany dia ho famonjem-panahy ho anao sy manodidina anao. Ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy miakatra dingana ianao, avy eo amin'ilay lavo atsangana ho eo amin'ilay dingana mijoro tehirizina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venamasina sy manan-kera avy Nazareta. Mandehana tontolo andro voatany, tontolo andro androany, herinandro tsara, herinandro miavaka, aneo ny voninany Andriamanitra. Tsofina rano ianao ndana, mandrese, mahomby aza, mijoro, mitandrema, mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Aoka ianao ahita ny fankasitrahan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen. Azadino fotoana antsika mizoma zao, etsy mitrampokin'olona.